Explorer les paramètres d'une meilleure inclusion financière io no loahevitra noraisina tao anatin'ilay fivoriam-paritra ivondronan'ny caisse d'épargne manerana ny Afrique ity etsika ity dia toy hatramin'ny rampitso ary antenaina fa tombony maro no azo amin'izany. Hoatsika eto Madagasikara eo anelanelany 5 hatramin'ny 9 isan-jato ny tany fampiasana ireo tolotra eo anivon'ny banky sy ny orinasa mpampindram-bola madinika na ny taux de pénétration financière. Maneran-tany mahatratra 2.2 miliara ny ponina no tsy misitraka izany ary ambony tokoa ny salanisa raha ny ety amin'ny faritra Afrika. Nisokatra androany maraina teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carlton ny fivoriana faharoa amby roapolo ny vondrom-paritra ivondrona ny ireo caisse d'épargne manerana ny Afrika ka ny lohahevitra amin'izany dia ny hoe explorer les paramètres d'une meilleure inclusion financière izany hoe ho adiadiana lalina ireo marjefy mba hialan'ny olona tsikelikely amin'ny fitehirizan'ny vola ao an-tranony. Arak'izay dia amin'ny exploration azy dia fikatsahana, fitrandrahana, fijerevana, fanadiadiana sy izay rehetra ahafahana mahazo ny zavatra rehetra eo am-pelantanana hoentina miatrika indray fa indrindrindrindra hoentina manitsy ny lalana na hoentina manitatra ny zavatra atao amin'ny asa aman-draharaha fa mandalazandro. Izay no atao dia sy manitatra hatrany ny asa aman-draharaha mikasika izay fizarana fa indrindrindrindra mikaron-kevitra iraisana ahafahana manatsara sy manitatra hatrany ny asa aman-draharaha mikasika izay fikirakirana sy fitantanana ny vola ho an'ny saram-babibaok'izay. 7 eo ireo firenena mpikambana ao anatin'izany vondrom-paritry ny IMCE ety Afrika izany ary mahery ny 40 eo ireo sampan-draharaha institution voasolotena mandritra ity fivoriana ity. Mbola itoy raha pitsy moa ity fivoriam-be iraisany faritra Afrika.